Alléluia. Et amin'ny fiferina lehibe indray a lasana mpamalara miaona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be indray ny tenako miaona aminao eto androany. Dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'i Kristy a hanapaka anatin'ny fotsika rehetrarehetra izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity. Dia ifampahery eto indray tsika androany a. Mirabanao manokana ary dia te-hiteny aminao hoe maharetatra amin'ny farany a. Fa mino a fa raha androany no tonga voalohany eto dia tsy kisendrasendra akory nahatongavinao teto a. Fa efa misy planina matipaika an'Andriamanitra ao ambadika izany a. Misy raha ilan'ny tompo anao izay ny tena marina ka dia maharetatra amin'ny farany a. Fitaovam-pivavahana no ataontsika eto anao izay vao miaraka aminay eto. Ny adiny iray sasany antsika hiaraka hihaino hira, hihaino fandarina, hihaino vavaka, hihaino toriteny, hihaino famelavelarana ny toriteny a. Matoky a fa tsy taka nidiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity. Raha lasana bavy malalaka dia samita hin'Andriamanitra dia misaotra anareo a tonga eto ihany koa. Ao koa ianareo izay efa mpanaraka anay eto a. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Matoky fa mbola hitohy ampaheranao indray a izao fandarana izay ataontsika eto izao a amin'ity androany ity ka dia maharetatra amin'ny farany a. Dia ho tahiny ny tompo a isika tsirairay avy. Raha nabavy a zoko fiainana rakoty niditra voalohany teto androany a. Dia omena azy ny tsodrano mahafinaritra be hoe raha mbola miditra koa na mivoaka ianao dia ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany anie manaraka anao amin'izay rehetra lehanao a. Dia tahiny ny tanan'Andriamanitra izay rehetra momba anao. Izay ataon'ny tananao dia ho ambinina avokoa. Raha nabavy fiainana rakoto a dia tahiny Jesosy a tonga sao dia mahareta hatramin'ny farany. Nabavy Marizô, raha Andoandry, Tojo Mikael, Tsiry Amboaramel, Fontaine Lalanirina, Verselina, tonga soa Nirina Rodriguez, Fabiola Zanakadapa, Falra Eritovo, Andoandry, Elisa Tsiala, Marizô, Niana Maheny Soa, Rolianis, Mami, Angela Yu, Kadaka Malala, Samina, Andolina Suzel, Jessica Patici, Fombiazana Fitahina, Mamy Sirandry, Claude Aravelarso, Alléluia. Ao ihany koa Natalina Marie Charline, Roli Anis, ao ihany koa i Sandola, Soameva, Geneviève-n'Andriamananjara, Felana Rakoto, Soameva Fanarabaiko, Miangola Bi, androany vitako teto dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany. Zizi Carla, Mampionina, Tsisisorina Zoko Felana Rakoto, Berty Savaty na Rakoto Azaka, Marina Tiana, Tarabe, tsy Tarabe anao ka. Tsy Tarabe anao vao manomboka tsika. Tonga soa. Ao ihany koa i Razana Monique Mariette. Tahiny Jesosy tsika menakavy. Faly. Tena faly mahita anareo ary maharetatra amin'ny farany. Nomboka avy hatramin'ny fandarana ary tsika. Ny ekipa iaraka amiko eto androany a. Ny vavaka fanombohana dia raha nabavitsika Rodine avy ato Koweït a. Izy ny vavaka fanombohana androany. Ny tonan-tenin'Andriamanitra dia raha nabavitsika Angela Io avy any Chine. Dia androany moa tsika dia fitondranam-bavaka, halleluia. Ka dia mampionina ny tondratsika ato anatin'ny vavaka rehefa aoriana sara roa fandarantsika zany rehefa tanaty ohatr'izao. Ny vavaka fiambenana dia tapitra ny anjarako a dia miditra eto mampionina mitondratsika anatin'ny fitondranam-bavaka. Ka afaka alefanareo ao amin'ny compte ao amin'ny compte Rado Aki Radio ao iandry no andefasanareo ny fangataham-bavaka. Fa indraindray misy aminareo mandefa ato anatin'ilay message messenger an'ity page andramoka izao ity dia tsy voavaky androany raha vao izay. Na koa alefanareo ny fitiana any amin'ny mampionina dia tsy mety a. Fa alefanareo ato amin'ny Rado Aki Radio fangataham-bavaka dia ato isika ato no vakiana ny fangataham-bavaka eo entina am-bavaka. Dia manentana antsika ihany koa raha angata-bavaka ianao no eto a dia mba ataovy hoe manodidididina anao ihany ny zavatra angatahm-bavaka fa aza manao an'ilay ohatra hoe nahita olona nahita zany tamin'ny Facebook a misy olona iny tsy olona tsy fantatrao a olona nananany dia entinao am-bavaka eto lasa mampitombo ny fotoanantsika izy nefa ilay olona ary tsy atao hoe zavatra manakaiky anao zany raha azonao atao a ianao a ny fianakavianao a no entintsika am-bavaka fa tsy hoe zavatra midadasika be zany no tiako tenenina zay a. Dia maharetatra amin'ny farany Ariel Betina
mamavaly ty na iama rodinina I razeny rasilofidera tonga soa ihany koa lina branabavylina Berthe Zava tonga soa daholo isika rehetrarehetra daholo zany ivavaka tsika avy tsika miresaresaka daholo ivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra iaraka amin'ny ranabavy rodinina tay tompo ranabavy rodinina anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa tsika tsirairay avy mpanaraka zao fandrarana vakoka pembenina zao mbola hiara ivavaka atsika ry Andriamanitra raina iziny an-danitra faly misaotra midera mankalazy ny anaranao izahay misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindram-po noho ny fitantananao anay nandritra ny tontolo andro iny ka mbola naritratra izao an'izao isaoranay tokoa ianao amin'izany zavatra rehetra izany satria tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay ankehitriny izahay Jesosy dia miantoraka eo aminao raha misy zavatra zay tsy afaka ny sitrapona nataonay nandritra n'izany mangataka famelan-keloko famindram-po avy aminao izay raisy ny fonay sy ny fanahinay mba ho fanatitra velona hankasitrahanay izany satria tianay anao ary vongo hanaradianao tokoa izahay ka raisy Jesosy malala o ankehitriny izahay tompo reheto ny mpanomponao izay hanatanteraka ny fitoriana ny teninao satria ny rahanao izy re araka ny teninao hoe mandihana amin'izao tontolo izao ianare mitoria amin'ny filazantsara amin'olombelona rehetra izay mihintsy atabatisa ny vonjena fa zay tsy mino no hialohana hanatanteraka izany hanambara ny fitiavanao hanambara ny fahatsarananao dia mangataka ny fananany masina hitoetra amin'ity toerana ity ary rakofa miteny izay afafety izany fananany masina izany Jesosy malala o mba ho tanteraka sy ho lavrary izany teny izay afafeto areto ny vahoakana Jesosy malala o rakofa fananany masina isan'ny toerana izay misy izy ireo ary anjakao amin'ny toerana misy izy ireo tsy anjakany asan'ny satana asan'ny devoly tsy afahana hiainy teny afitra avy aminao zay teny mamelombelona fanahinay teny azahoany fiainana mandrakizay dia mitoerana izay misy izy ireo ianao raha misy namanay izay manana hitahita amin'izao fotoana izao aoka ianao hitonga azy mba hitoetra eto hiainy izay nahafitra avy aminay izany ary ny pastera izay hamelabelatra izany teny izany mangataka ny fananany masina hanatanteraka sy halavorary izany anano hanabitsiky ny fony tsirairay avy mba tena hahaizanay bebe koa izany sitraponao izany ary mangataka na koa Jesosy malala o ny mpanompona izay tonga mivavaka firenena raha kofa ny fananany masina hanatanteraka sy lavrary ary ho tonga mivahoakanay rehetra izay any amin'ny Madagasikara-nay mba hahafahan'izy ireo hanompana sy hanaradiana mandrakariva ary ny connexion-nay rehetra raha kofa ny fananany masina ny fitaovana rehetra eto tsy anjakany asan'ny satana asan'ny devoly ny devoly rehetra izay mangelingelina eto dia tsy manan-kely tsy manam-pahefana didina sy roahina any andafika ny elany firimatrafo tsy mananjarina eto fô ny fananany masina hitoetra eto ary ana koa Jesosy hitoetra amin'ny toerana izay misy any tsirairay avy ahafahanay hiainy izay nahafitra izany mba hazahoana izany fiainana mandrakizay tsy ho very any amin'ny elo izay rehetra fa tena hanana anjara alova eo avy aminao mba tena hita fiadanana sy fivaliana zany ho irinay hitoriana zany afitra avy aminao izany ka manjaka eto Jesosy malala o apetraka eo ampelantanana izao vafoka zao misaotra ray eo voninahitra reriany ho anao Andriamanitra fiadanana kosa ho an'ny tsirairay avy haleluya amen haleluya mankasitraka ny ranavavitsika rodinitsika tao anatin'izay vavaka mahafinaritra vavaka anomboana ny fotoana izay zava-dehibe tokoa satria raha tsy etsika mavaka moa ny fotoanatsika dia mety hampalahelo ihany tay tompo ranabavy Naël amboarantsiky ranabavy Lovely Fity rahalafaly Rairito rahalahy Jonathan efa tonga aty Frantsa rahalahy Jonathan nanatanteraka ny Pasika haleluya etsika mbavaka ny fatongavandreo mpanompon'Andriamanitra zao eo amin'ny rehefa nisaina moa hatreto eo amin'ny 5 nareo no avy aty an-trano eo amin'ny groupe izay maharesy sy ny mpanaraka ny fandarana azadina amin'ny zoma ho avy zao tsika nanatanteraka ny Pasika
betsaka manantanteraka ny Pasika amin'ny 14 ny volana. Atsika amin'ny 15 ny volana. Ny antony atsika ataontsika nanaraka ny Pasika ny Jiosy mihitsy. Ny Pasika ny Jiosy dia 15 fo 16 zomay fo asabata. Ary ny atsika moa dia ny Pasika ara-baiboly dia ny isaky ny amin'ny alim-bavaky ny Pasika no ataontsika. Afinaritra ny fotoana satria dia itoy ny sabata ny fotoana, dia itoy hatramin'ny alahady ihany koa ny fiarahana atao tokantranonay. Tena tanteraka Pasika isika ary tonga havasoana rehetrarehetra izay efa andalana. Piverina ndraisanay menakavy kely anareo. Dia raha mbola tsy lasa be moa fotoana rehefa dia vory kely isika rehetrarehetra izay manam-pandriana no tonga rehefa mivory kely isika mifandamindamina amin'ny fahatongavana. Halleloia. Afatra kely fotsiny no anareo izay ho avy tongava alohan'ny amin'ny valora sasany alina mba tsy hampisy an'ilay hoe efa anaty fotoam-bavaka isika vao misy alina any amin'ny gara indray dia mety hampalahelo ny fotoanantsika. Dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy piraisika am-piatan'Andriamanitra io fotoana io satria araka ny efa teninay aminareo dia ho mafimafy ny zavatra hitranga ho arinan'ity atoato iainan'ny olona maneran-tany. Dia anisany ho voakasika lehibe amin'izany ny fivavahana, indrindra ny fivavahana, ny fifohazam-panahy tahaka an'izao antsika izao dia dikan'izany dia anararositsika amin'ny hoe mety mba fotoana io ahafahantsika miarsika Pasika miaraka ohatran'io. Amin'ny 2023 zany tsy fantatritsika ny Pasika hoe ohatrany ahoana ny mety endriky ny Pasika izay ho tanterahantsika. Dia ho ararotintsika io fotoana io. So taverany amin'ny lagara any. Ny tanjona amin'ilay hoe batongava alohan'ny amin'ny valora sasamatsy izahay mivady no tena andraikitra ny fangalana anareo ny amin'ny gara. Zafady tompoko. Ny gara dia mbola 4 kilometatra miala ny tranonay. Ary eny amin'ny gara eny daholo ianareo no tonga eny amin'ny gara dia eny nareo no raisinay ka raha izay mivady izay hanomana ny fandarina izay hojereninareo en ligne no hoe manomboka amin'ny valo sasany fotoanantsika mbola misy appel andreo ilay aty amin'ny gara dia mety hitanareo amin'izany mety hikorotana ihany ny fotoanantsika. Dia izay ny angavianantsika hoe iainga alohan'ny mba tonga alohan'ny amin'ny valora sasany any amin'ny gara izay omeko anareo izay andeha ho avy aty moa dia mandefa alefako aminareo MP ny adresy izay andehananareo. Misy aminareo koa nitondra tomobile dia tonga bebe radary aty aminay raha avy any Paris aza mandeha mafy mba tsy valalam-pandany indray ny Pasika. Zay ary zay ny filazana fa dia tonga vasoa daholo miomana mpaniana ary tsika tamin'ny zoma fa mila iomanana ny Pasika raha lasana bavy-malala dia manomana tena omany ny ara-panahy avelao ny zavatra eny amin'izao tontolo izao. Manokana tena ianao manomboka eto fa tena hiarsika Pasika ara-panahy tsika manamasina ny tena anareo elao masirasira ela diovy ny fo elao mihitsy raha vao zavatra mitady hitany mihitsy andotondoto fo dia elao mba tonga n'inona mba tonga ny Pasika tsika tena ho vonto ny fanatrehan'Andriamanitra tsika amin'io ary tena ho Pasika fandraisana ho antsika io ry havana malala. Ny fotoanantsika moa dia ho hitanareo tsy ho lazaina be dia be fa dia eo tsika mahita azy arahanareo en ligne eto ny fotoana misy ihany koa zavatra izay arahana manokana ho an'izay tonga aty ihany aza matahotra nefa nareo fa ny Zoom manome toky antsika omby antsika foana ny Zoom hatrany amin'ny olona 100 omby anaty Zoom ary rehefa misy ny fotoana izay tsy hanaovantsika live eto fanaovantsika kosa aktivité hafa ao ambadimbadika ao. Dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amin'ny valora sasany manomboka ny fotoanantsika amin'ny zoma hatramin'izay hataperana eo
efara amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny fifanasana tongotra io pasika zay ho ataontsika io a dia zay isa rahantsika eto na amin'ny firy amin'io a azo antoka rehefa mihoatra ny misasak'alina tsika mbola eo a dia ny maraina dia ho feno ny fotoanantsika ny sabata io ho feno ny fotoana ary amin'ny endriny hafa no ahitanareo an'izany dia ny lahady moa dia tena iravoravo amin'ny Jehovah tsika ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy a dia mbola mariko ny zavatra ho ataontsika 3 andro a tena irariana menakavy kely 3 andro tsy ho adininao io pasika izay irahantsika io a irahana amin'ny fandarin'andramoka izao mety misy aminareo zay vao iaraka aminay a anateraka pasika misy aminareo indray mandeha indroa misy aminareo intelo misy aminareo tsy fantatro impisy satria raha ny pasika en ligne eto a dia efa nanomboka tamin'ny zay moa zany efa pasika faha 9 ty ataonay ity a zay mivady pasika faha 9 nay teo amin'ny fiainanay pasika tena hoe pasika ara-baiboly ity androany ity amin'ny ataontsika ity fa raha tamin'ny teto en ligne teto a tsy tadidiko intsony nanomboka tamin'ny 2004 zay na 2004 nanomboka misy fotoana zay manao live na manao vidéo dia zaray aminareo a hatramin'izay zay menakavy kely foana manao pasika ato amin'ity zany a no ny olon-dehibe fotsiny zany 5 zany fa mety ampakatrany amin'ny 20 mahery any zany a ianareo ny tonga aty a dia miampinay ny mianaka any amin'ny 9 any zany tsika no tonga eo a dia afinaritra ka ahafana kosa io fa tsy hitovy aminay ny mianaka rery mihitsy io a fa eo nareo rehetrretra iaraka aminay a tena ho hitanareo fa tena ho pasika fandresena ary amasininy tenareo miomana fa za tena sako mamety anareo fa izy zavatra tsy mbadika ohatrina ny pasika io aza matory anaotsika hitandrina ny pasika ndao arytsika enira aloha dia ohatrina zay dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika entindrana vavitsika angela io avany sy ny tainy Jesosy a meno finaritra
Alléluia. Jesosy tsy mahafoy atsika, Andriamanitra tsy mahafoy atsika. Tianao Jesosy. Alléluia. Jesosy mahery Claude Aravelarso. Zay mihitsy izy Lavelarso sy Araveloarso tokony izy. Lidinette Ismaya, androany vidéo tety dia tonga soa dia maretatra amin'ny farany. Alléluia. Eny ary hiditra amin'ny Kodanela ihany koa arabaina manokana. Zafady tompoko. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Zafady tompoko. Tenin'Andriamanitra izay raha antsika amin'ny ranabavitsika vita sinoa ny toriteny androany. Alléluia. Ranabavitsika Angela io nitondra antsika anaty tenin'Andriamanitra dia vita moa ny tenin'Andriamanitra etiny dia velona eto ihany amelabelatra indray ny toriteny takany mahazatra ihany. Ndao ary mpandrosotsika izy tainy tompo ranabavy Angela io ny zay nga mampifarava amin'ny teny sinoa tainy tompo. Fiadanany tompo amintsika rehetra, tainy tompo manokana pasteur Mivady, tainy tompo koa tsika rehetra izay manaraka ny fandaharana ato amin'ny andramoka izao. Falo be indray ny tenako manolotra ao antsika tenin'Andriamanitra an'io izay hita ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 5:4. Jaona voalohany toko 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia mivonona izany. Halleluja. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana no hoentina amintsika eto anio. Hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny lehiben'Andriamanitra no tiany holazaina amintsika eto androany. Ny finoantsika izay mino ary mino foana fa misy Andriamanitra. Ary izay finoana ao anatintsika izay dia tsika tsirairay avy no mahay mitondra samy finoana an'Andriamanitra izany. Tokony hino an'Andriamanitra tsika ry havany ary mametraka ambony ny fisian'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra tsika tsirairay avy reto. Fantatsika fa olombelona zanak'Andriamanitra itsika ary nateraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofamandrà. Fitiavan'Andriamanitra lehibe eo antsika na tongavantsika tsirairay avy ety ambony tany. Ary Andriamanitra dia mampanantena antsika hatrany ilay fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay samy ananan'Andriamanitra tanjona
ny hoavintsika tsirairay avy Andriamanitra izay nametraka atsika ka matoky azy zao sy ianao matoky azy tsika rehetra na dia misy aza ireo sedra maro mandalo amin'ny fiainantsika ry havana dia aza adino fa tsy maintsy mandresy tsika tsy maintsy mandresy ao amin'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra na misy ny olona maro mandalo olana mafy misy ny sedra mafy mandalo sy miseho amin'ny fiainantsika dia aza kivy an'izany ry havana aza ketraka amin'izany fa mandalo ihany izany samy manana ny olantsika tsirairay avy fa zadino anefa fa amin'Andriamanitra dia tena maro ny vahaolana amin'iny olana izay miseho amin'ny fiainantsika iny ataovy ao an-tsaina mandrakariva ary eto ao am-potsika fa zanak'Andriamanitra ary manana an'Andriamanitra ka tsy tokony ho kivy amin'izay rehetrarehetra miseho izany no finoantsika ry havana tsy mahavita tena isika reto ary miantso foana ny anaran'Andriamanitra na tsara na ratsy ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika ry havana dia ny anaran'Andriamanitra foana no dradradradraitsika antsoitsika isan'andro izany ny finoana no atao matanjaka azo tsika izay sitraka avy amin'Andriamanitra izay ry havana asehoy an'Andriamanitra ny finoanao ry havana aza miandry kapoka avy amin'Andriamanitra foana atsika vao alala iantso ny anaran'Andriamanitra na andeha andohalika hivavaka izany fa derao ny tompo atsoy ny anarany ankalazao ny tompo andraina mihitsiny izany Andriamanitra ray mpamorona atsika izany fa tsy toy izao tsika reto raha tsy avy amin'Andriamanitra tsarovy fa ny anaty olana izay miseho ry havana dia vahaolana foana vahaolana lehibe sy valim-bavaka no ambadik'izay aseho an'Andriamanitra atsika tsirairay avy ary ny faharetantsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsarovy efa valosoa lehibe miandry antsika ny an-danitra izany ry havana ka tany mafy ny finoana izay nananao ry havana aza mijery ny manodidina anao hoe izao no ataon'olona na hoe izao no ataony havako fa ianao sy Andriamanitra ihany no mahafantatra ny momba anao raha miezaka anao dia hiezaka koa Andriamanitra ny amin'izay mahatsara anao rehefa kamo ianao dia tsy mijery anao koa Andriamanitra fa ajanona eo ianao lasa izy karakara olona hafa ka inganetsika rehetra azoto mandrakariva ny amin'izay fanompoan'Andriamanitra izay aza manao tsinjery fotsiny ry havana na hoe andeha indray monjy fotoana ao amin'ny andramoka iza ao fa ny foa mampananao mihitsy no atao voniny isan'andro ampiasao amin'ny fiainanao izany fatokisana an'Andriamanitra izany ary atao vitan'Andriamanitra mihitsy hoe tia ao tompo tia ao Jesosy vonina hatrany ny hanompo anao sy tianao hatramin'ny farany ka misaora ny tompo mandrakariva antsika tsirairay avy satria mbola eto Andriamanitra miatrika antsika. Halleluja, amen. Halleluja. Foy famafonja. Halleluja. Ena misaotra azy tsika misaotra nanambavy Rodina aloha tsika tamavaka fanomboana teo makasitraka nanambavy Rodina dia mitombositra mitombo fahasoavana tamivavaka mamy be zay nentinao dia misaotra ny ranabavitsika Angela ihany koa sika amin'ny toriteny araka nalazaiko teo hoe foy famafonja sady tena entana tsara mihitsy izy mitondratsika an'ilay tenin'Andriamanitra dia misaotra anao dia mitombositra mitombo fahasoavana dia Andriamanitra mamy fitenao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao tamin'ity androany ity fa iny Jesosy ranabavy Angela. Jauna voalohany toko 5 no nivakiny teo ka ny 9 mahafinaritra be mihitsy ity teny ity. Halleluja. Hoy ilay teny manao hoe amin'ny aran'i Jesosy fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary fandresena ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa no maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Halleluja, amen. Tena mahafinaritra izany teny izany. Izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Izany hoe izao tontolo izao daholo no netim-boan'ny olona fa avy eo amin'izay nisy ny nateraka Andriamanitra avy tao
naterak'Andriamanitra araka le tenitsika maly eo natokana fa mahafinaritra ny mivavaka mahafinaritra manompo an'Andriamanitra rehefa meno ty andinitsoratra masiny ty ry avana malala aiketsika maharesy am'izao tontolo zao aike io zao tontolo zao io resitsika io tsy mampatahotra atsika izao tontolo zao tsika rehefa kristianina de manaraka Kristy Jesosy efa niteny amin'ny Jaona 4:9-10 aona teny Jesosy zany teny zany nefa lazaiko aminareo mba hananareo fiadanana amiko aty am'izao tontolo zao ne hitanareo fahoriana nefa matoky za efa naresy zao tontolo zao Jesosy naresy an'izao tontolo zao isika koa ninona zany zavatra ananan'izao tontolo zao ninona vavan'izao tontolo zao ninona reharehan'izao tontolo zao de zao nitady dio manomboka androany fa ianao io maharesy an'izao tontolo zao ary ianao maharesy anazy io tsy manana zavatra be dehibe zavatra tokana no andresentsika an'izao tontolo zao de ho le tenin'Andriamanitra ary nyfandresena etika maharesy zao tontolo zao de finoatsika finoana halleloia tsy mila ny volanao tsy mila ny sandronao tsy mila ny fahaizanao tsy mila ny fahalalanao tsy mila ny firazananao tsy mila ny saranganao fa raha ireny rehetraretreny de resin'izao tontolo zao tsika resin'izao tontolo zao foany tsika raha reny netitsika mitsangana nohatra n'izao tontolo zao hoe za tena za zany be diplôma be mihitsy fa mbola betsaka be diplôma lavitra no enao eny am'izao tontolo zao hoe za zany matanjaka be mihitsy betsaka matanjaka lavitra no enao eny am'izao tontolo zao ozy ianao hoe zako ny tena avorazana indrindra mehezan'izao tontolo zao zany za matsiro saina indrindra mety hitombona ihany fa mety mbola mehezan'izao tontolo zao ihany zavatra ray de ny finoanao ny finoana ety amitsika andresentsika n'izao tontolo zao ary tena resy tsy mody resy fa tena resy ary tsy mody mandresy tsika fa tena mandresy fa savaiko anao zany zavatra zany androany ny tena hoe zay rehetra naterak'Andriamanitra de maharesy zao tontolo zao ary fandresena zay tsika maharesy zao tontolo zao de ny finoatsika halleloia zavatra kely zany raha nieritreritry ny olona fa io ny andresentsika n'izao tontolo zao ary tsy ananan'izao tontolo zao zany ny finoana zany de zavatra maniditsidina ny definition ny finoana de tsika amin'ny Hebreo 1:12 Hebreo 1:12 andininy voalohany ny soramandry sady aloha ny tenentsika de zao manao hoe filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana herin'ny finoana zany hoe fedina ananatsika io zany mahery be mihitsy io ary misy valiny ihany koa io filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny Hebreo 1:12 andininy voalohany hoy ny ten'Andriamanitra ary ny finoana de fatokina amin'ny zavatra tenainy fanehoana ny zavatra tsy hita zavatra maniditsidina zavatra tsy sapahitanana zavatra maniditsidina tsy hitanao zany zay andraisana azy ary tsy hitan'izao tontolo zao zay andraisana an'io fa isika mahita ny andraisana an'io satria manino tsika fa naterak'Andriamanitra ary zay naterak'Andriamanitra ny ambolen'Andriamanitra ampahafantarin'Andriamanitra ampahitan'Andriamanitra ampisaina men'Andriamanitra azany fedina mahery vaika zany de ny finoana ry havana ny fedina mahery vaika indrindra ary zao tontolo zao ny fahavalongeza indrindra eo anoloantsika fa ny fedina mahery vaika de ny finoana fahatsika mandresy an'izao tontolo zao fahatokina ny amin'ny zavatra tenaina mba azonao an-tsaina zany misy zavatra atokisanao matoky fotsiny ianao amin'ny zavatra tenainao io etsana be nke zany zavatra tsy hitanao akory zavatra tsy fantatro akory fa tena matoky fotsiny ianao amin'ny zavatra tenainao io ary fanehoana ny zavatra tsy hita zavatra tsy hita fa inonao fotsiny mino fotsiny ianao halleloia
zany zavatra zany tsy hain'izao tontolo zao. Izao tontolo zao ry havana tsy manana an'izany. Ary zay ny ahafahantsika mandresan'izao tontolo zao tsy fantany io ary tsy ananana io no tsy hainy io tsisy raharahiana io. Resonge zao tontolo zao ny amin'ny resaka finoana ndalaka ianao miresaka amin'ny vazaha ny vazaha rehefa hoe marary de zavatra ray ihany, dokotera de fanafody de vita. Dokotera de fanafody aty andafy de fantatsika tsara fa tena fatrapandeha dokotera. Tsika tsy mandeha dokotera, zako misy fotoana mandeha dokotera rehefa sendra misy tsy fahasalamana, misy ohatra hoe misy zavatra tsy ampy amin'ny vatana de meno dokotera zavatra miaro erahana ohatra. Fa samihafa. Neny zareo neny zao tontolo zao de hitako hoe zao tontolo zao mila zavatra hita maso, mila zavatra azo refesina, mila zavatra mandresy lahatra. Hitanao eo anoloanao misy fandreseny-lahatra. De zay ny ahafahan'ny zareo mandroso. Tsy sarotra zany misy fotoana mampahery olona vahiny, indrindra fa frantsay. Fa tena hitako hoe tena sarotra mampahery an'izareo. Misy olona zay frantsay de ny antso anahy resaka de zaho izy nisy aminareo reo zany misy aminareo ay namatory ary lendrareo lana fanafody voatezitezitra kely de mihina fanafody, misy fihetsem-po kely de mihinana fanafody. Zavatra hita maso reny. Nedy zareo zany rendez-vous tsy azo amin'ny dokotera zany vao mampiombo ny aretiny. Hoe manareo tsy nahazo rendez-vous amin'ny professeur spécialiste vao mampiombo ny aretiny. Resaka momba an'izay tsika androany. Nampahiran'ilay olona de zao zara teneniny. Zaho izy ianao ny pastera? Ianao. Eny tsy de zaho moa zany zatra ny teneneny tsy de pastera fa de ilo de efa mampianay ve tsy pastera koa zany. Zaho izy te amin'ny tena tena kivy be mihitsy ny fa te amin'ny tena. Inao makivy anao. Zaho izy nilozany vatoko de very ny asako. De tena mila tsy tatiko tsony zany ny anankiray. Sakako tsony tsy tatiko tsony fa amony tena ampitahoriny hoe amony tena. Zany io de amonao tena. Tena andotsika hivavaka ao. Hivavaka ho anao aza Jesosy any hankakatra ny fononao. Tsy azo ny atsaina mihitsy izany. Tena mivavaka de zaho rehefa mivavaka tsy mahay mivavaka moramora zany hoe de tahin'Andriamanitra ilay isika menaka. Fa tena mivavaka ary nampahery azy amin'ny feo mahery. De tsy haiko izay fandraisany an'ilay izy, tsy zatra an'izay koa izy. Izy koa zany mbola ilana traikefa koa ve ilay izy. Fa tsisy fiantraikany taminy zany vavaka zany. Tsy hitako tsony izy taty arina, tsy niresaka tamiko tsony. Sarotra be aminy mandray an'izany hoe idao hivavaka isika. Ny problème ny zavatra hita maso, vadiny lasa ny asany tsisy. Zany hoe mila vady tonga izy de mila asa misy de milamina. Iza resinay nareo zao tontolo zao. Izao tontolo zao manana an'izay fomba fijery refesina ny zavatra eo ampelantanana, refesina ny zava-misy de rehefa tsy mifanaraka amin'iny de resy izy. Ry havana, raha mijery anao atao anatin'ny baiboly izay naterak'Andriamanitra rehetra miaina amin'ny finoana tsy takatry ny saina. Ao amin'ny baiboly ao any amin'ny mpanjaka voalohany. Rehefa kitsika jery tenin'Andriamanitra sika. Any amin'ny mpanjaka voalohany any toko 7:20 misy ny tantaran'i Elia. Tsy nisy orana mihitsy tamin'io. Rehefa avy ny fanitsana tamin'ny mpaminany ny Balasasera zany Elia
de zao ny zavatra nitranga tsisy orana ny mosary tam'izany mahitany de zao ny tenen'ny Eli tamin'ny Ahaba mpanjaka voalohany toko fahavalo amby folo 120 miakara ihinana sy isotro fa misasasasa 100 ranonorana be de niakatra ihinana sy isotro Ahaba fa Eli kosa niakatra eo tampony Karmela de nikohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Inona zany ny zavatra mitranga eto? Ny zavatra mitranga eto a Eli niteny tamin'ny Ahaba miakara ihinana sy isotro fa misasasasa 100 ranonorana be. Aiza le ranonorana be misasasasa? Mbola tsisy, mbola vao andeha hivavaka ho amin'izany Eli. Fa inona tenen'ny Ahaba to de ndala mihinana sy misotro fa misasasasa 100 ranonorana be. Aiza ry ranonorana be io? Ao an-tsainy fotsiny io, ao anatin'ny finoana. Tsisy ranonorana be zany te. Fa neny Eli de zao mino ny fahatokiny amin'le zavatra tenaina izy. Zao ny zavatra tsainy hivavaka any. Teo zany de misy zavatra hitanao tonga de mitikodina be anatin'ny sainy. Andeha hivavaka any. Rehefa mivavaka hiteny any de Andriamanitra mandre. De tena hoe Andriamanitra sy orana. Toy izy Andriamanitra ao fa manomboka siko rahona. De ambadika iny rahona iny misy kotrika, misy tselatra, de misy rivotra mifofofa, de avy ny orana. De avy be ny orana. De mbola avy ihany ny orana. De misasasasa ny ranon'orana. Resy Ahaba. Resy ny Eli Ahaba. Naseny Eli niakatra izy tato de mihinana sy misotro e. Alleluia. Fa misasasasa 100 ranonorana be. Aiza ary zany ranonorana be misasasasa? Mbola vao andeha ho angatahany Eli. Ozy zao tontolo zao de ho tanteraka ve zany? Toy izy resy tsy misakafo fotsiny izy fa isasasasa ny ranonorana e. Resy zao tontolo zao. Resy n'izay nateraka Andriamanitra. Nalatsiny tompoko. Toy an'le zaty salama tamin'ny herinandro de mbola misy ambiny kely mikohaka. Za moa tsy nandeha dokotera fa de tato an-trano tato ihany. De efa sitranahako. Fa mikohaka mbola misy kely ilana tsiny. Aiza le ranonorana misasasasa? Mbola vao andeha angatahana. Fa zao za andeha angataka ozy Eli fa io tsy maintsy tonga io. Finoany zany. De zao fijeriny zao tontolo zao. Aroa izy zatoviny. Aroa izy tamin'ny zatoviny. Miakarakely de tazany ny ranomasina. De niakatra izy ka nitazana. Zao ny fiteniny zao tontolo zao. Tsy misy ninino. Zay zao tontolo zao. Zany ny feoan'izao tontolo zao zany. Eli zany mivavaka Andriamanitra o. Sy orana Andriamanitra. Tany mba jerevo. Na le mijery ary io raha Eli ihany no mijery teo fa zavatra hafa ny hita. Fa le mijery teo izy zao tontolo zao. Fijeriny zao tontolo zao. Inona ny valiteniny zao tontolo zao? Tsy misy ninino. Aroa izy mandehana koa impito. Ary noho ny fampitony de hoy izy zao miteniny zao tontolo zao raha tsy fantatrao. Misy rahona kely ohatry ny tanan'olona miakatra be ny amin'ny ranomasina. Ny tan'izao tontolo zao zany mila zavatra hita maso ary na de efa hita maso azy zavatra mbola kely. Nefa Eli efa talohan'izay mbola tsy nandohalika koa rehefa niteny ndalina mihinana sy misotro fa misasasasa ny ranonorana be. Zany tsiky zany. Alleluia. Zany tsiky zany. Fa izao tontolo zao tsy mahita. Any amin'ny fampitony vao mahita inony. Raha ho anakely ohatry ny ila tanana. De hoy izy Eli zany io. Miakara de lazao amin'ny Ahaba hoe amboary ny kalesinao de medina. Fa andreo voasaka ny ranonorana ianao. Alleluia.
vo andeha hivavaka zany de efa teneniny fa misasasasa ny ranon'orambe fa reny ihany ny feoan'ny ranon'orambe misasasasa azonao am'zany ve le différence sary avana le elanelany fandrosonny zavatra eo anoloan'ny mino sy ny tsy mino ny manam-pinoana sy zao tontolo zao resitsika lavitra be azy zao tontolo zao resy ary misoran'andriamanitra ianao raha isan'ny olona nateraka andriamanitra fa tonga de resinao zao tontolo zao resinao lavitra be le zao tontolo zao zavarita miakakeny miakatra le ohatrany mila tanan'olona amin'ny eli efa iny le ranon'olana misasasasa efa nelolalana n'iny ny ranon'olana misasa to de nitenena ndanaingana midina vovozaka ny ranon'orana ianao anisy rano be eo andiny fa 10 ary vetivety de mahity ny rahona ny rivotra sy ny lanitra mahity ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranon'orana be ary aba niakatra tamin'ny kalesany ka tsy nino ka efa nytenenina tonga de mekara tsy maintsy zao nyteniny zao tontolo zao takandry aba raha ho anakely université de karaka any ambony kalesy fa ho an'ny olona naterak'andriamanitra tsy ranon'orana tsy rahona kely io fa ranon'olana misasasasa io halleloia resy lavitra be mihitsy izy le any amin'ny mpanjaka faharoa misy an'le mpanjaka faharoa toko fahenina misy any napisikafonany Elisa azafady le lela famaka latsaka tao anaty rano zao ny teniny zao tontolo zao ilay tsy mahita afa-tsy ny zavatra hita maso sy tsapahity tanana tsy afaka ino zavatra tsy mampino tsy afaka ino zavatra tsy hita zany hoe miracle vakagana tsy afaka ino am'zany zao ny zavatra hitan'zao tontolo zao mikapahazo le lehilahy de latsaka tany anaty rano mpanjaka faharoa toko fahenina andininy faefatra ary no tonga tao Jordan le de nikapahazo fa no nikapahazo de anakay de latsaka tany anaty rano ny lela famaky ka de nitarain'izy hoe indrisy tompoko nindraminy zany zao tontolo zao zany ny feoan'ny olona resy tsisy ninona tenena tso indrisy inona no teneniko le tompony tsy manana eritreritra nininona mihitsy hoe tena inona ny zavatra azoko atao manoloana an'izao zavatra mitrango zao fa de zao hoe le famaky latsaka natao inona moa ny azoko atao am'zany indrisy nindraminy iny zany ny feoan'izao tontolo zao to de efa mieritreritra mahita an'le olona tompony sady bety de mieritreritra zavatra ratsy indrisy tompoko nindraminy iny fa miala vany ny olona nateraka andriamanitra andininy fahenina ony le lahan'andriamanitra taizany nalatsahatra halleloia amin'ny finoana zavatra fanontaniany zany tonga de eninao fotsiny hoe misy zavatra hitrangy eto halleloia taizany nalatsahatra zavatra tsy hita ve ho anontaniany hoe taizany nalatsahatra inona tsony raha ihinany zany rehefa latsaka tany de latsaka tsisy azo atao raha ho an'izao tontolo zao de latsaka iny ndo hitady lela-pamaky vaovao fa ho an'ny olona nateraka andriamanitra resy be ho ale zao tontolo zao sy ny salasala izy antany taiza nalatsahatra taiza zany hoe izy zavatra ho atao eo halleloia taiza nalatsahatra de natorony azy de napaka azo izy de natsipy teo de nitsikapona lela famaky formule taiza zany formule tsy taiza zany avokatry ny finoana zany vokatry ny finoana fotsiny tsotro zao zany fa tsy vokatry ny izy ny teny hoe rehefa latsaka ny rano de sy nahazo milatsaka eo de mitsikafaka tsisy mahafantatra an'zany ary zao tontolo zao tsy afaka hieritreritra zavatra ohatry zany fa ho an'ny olona nateraka andriamanitra de nifatokina amin'ny zavatra tenaina hoe mbola hita io de fanehona ny zavatra tsy hita hoe alatsao fa ao fahita de taiza nalatsahatra Lazarosy raha mamaky ten'andriamanitra tsika
resy zao tontolo zao, resy be mihitsy zao tontolo zao, ary betsaka ny olona nalevony zao tontolo zao fa ny nateraky Andriamanitra. Efa kitsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:20 filazantsara ny Jaona ny amin'ny Lazarosy. Nananganana Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty Lazarosy. Any amin'ny andininy Jaona 1:20 andininy falo amby telopolo. Dia vodina fa na Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary soy zany sady nisy vato narindrina teo. Zao tontolo zao na nisy vato, nidina ny vato, nidina ny fasana. Atsoina ny olona rehefa mandevina, tsisy olona tsony eo satria sao dia misy olona mbola adino. Io mantsy tsy varavaran-kazo ka io voay fa misy adino ampidinina, idina ny varavaram-bato. Izao tontolo zao manidy varavaram-bato, lany aiky, tena maty io lehilahy io. Fa ny nateraky Jehova, ny nateraky Andriamanitra, ary hoy Jesosy, esorony vato, halleloia, esorony vato. Fa maninona ny vato no ampidinina reo? Fa maninona ny vato ny idina? Ka satria izao tontolo zao io ka tsisy nateraky Andriamanitra teo. Fa lalam-piandrifasana teo olona tsy nino an'Andriamanitra, tsy nieritreritra akory fa mbola any ange Jesosy azo atsony. Jesosy tsy voatonga teo dia zao ny teneny esorony vato, tsisy ilana vato. Satria maninona? Satria mila misy avoaka fotsiny ao, halleloia. Resy zao tontolo zao, resy be. Ny olona izao tontolo zao tsy nieritreritra tsony izy fiainana mbola hivoaka ao. Tsy nieritreritra zany zao tontolo zao hoe misy fiainana mbola hivoaka, misy olona mbola misy aina hivoaka aveo. Raha ny fiainana amin'ny tanatin'ny olana izay nilalovany amin'ny vady, mafy zany olana zany 19 taona lasa ohatr'izao. Tena hoe tafaratsaka tanatina trosa, fiainana efa tsisy mamony. Ary tena rehefa teny ny fianakaviana tamin'izany, zingeravana tamin'izany ny tokantrano efa sika tsisy tsony, vokatry ny hoady eo efa sika tsisy tsony ny tokantrano. Hoy ny fianakaviana hoe mizao ny anaovana azy, raha zanareo misaralo, aleo isara-panambadianareo dia samy moramora kokoa anareo ny samy mamely tena no miaina anaty tokantrano ohatrin'io. Mbola zao tontolo zao koa zany. Ry havana, efa tao anatina trosa, tao anaty problème, efa tsy tafavoaka tsony ty. Rehefa nijerena tamin'ny masony zao tontolo zao dia tsy tafavoaka tsony ty fiaina ty. Aleo mamony tena, ary eo no mahatonga an'izao tontolo zao resitsika. Zany mahatonga ny kristianina renao raha hoe kristianina mivavaka ianao, tady ho tonga anatinao zany hoe za mony tena kivy, dia tady dio zay fa resy mitovy amin'izao tontolo zao ianao. Nefa ianao tsy tokony zany fa ianao nateraky Andriamanitra. Fantany zany ty hamony tena. Satria izao tontolo zao zay ny zavatra hitany, refesiny, tsapainy, jereny, dia hitany hoe tsy tena ngezy ty. Tareoko nianana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany zao ny teniny zareo hoe mahereza ianareo fa hain'Andriamanitra atao io. Mbola ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny io fiainanareo io. Tsy hain'izao tontolo zao ny teny an'izany. Hoy izao tontolo zao, za tsy afaka handainga aminao fa raha mifahitako an'io fiainanao io tena potika io. Sarana reo mivady. Ry havana, isika mahafaka mahita zavatra ao anatin'ny olana. Vao misy olana mahita olantsika, dia zao foana ny eritreritsika, vokatry ny finoantsika, misy vahaolanao. Misy vahaolanao. Misy fotoana efa tratrany cancer ny olona anankiray.
izao tontolo zao a misy an'le raha matoa le voandresako anareo vo tamin'ny herinandro zay natako tamin'ny herinandro voan'ny cancer izy de ny azy da ny akanjo entiny maty efa nampisehoany atao eto izy ny akanjo ketoko maty de fa vita daholo ny azy izy mbola velona izy tsy hoe marary eo am-pandriana fa mbola mandeha ohatra anazy ao efa misy cancer fotsiny izy de efa vitany izy mivady hatramin'ny programme ohatra zany sanatria za zany zao mietretry no faty de hatramin'ny hira rehetra ataovy le keko tsotro zao salama telo amby roapolo ny torina amin'io a ny hira de ohatra zao a ny akanjony mampionina ohatra zao ny akanjony ankizy ohatra zao a za ety ny apetraka fa vita daholo ataony milevona efa voapay hatramin'ny fikarakarana ny fandevenana azy zany zao tontolo zao e ary mbola mitsaina mihitsy izy any azy efa vita hatramin'ny fandevenana ana izy nefa mbola olona ara-dalàna tsy olona le maikely efa mbofandre mbola miaina ara-dalàna zany zao tontolo zao ary tsika ezekary avany efa marary efa ho faty fa teneny hoe maty anao androany a na zao ny fianakaviana ny olona naterak'Andriamanitra mbola mavita mitodika de miresaka amin'Andriamanitra Andriamanitra mba tsarovo moe mba tsarovo moe za mbola tsy amboatra mbola tsy andovolany amin'ny fanindevenana ana mbola tsy amboatra ny akanjoko fa mialohan'ny zavatra rehetra Andriamanitra tsarovy aloha za tsarovo ny mba toerana nalehako teo anatrehanao aleluia tsarovo ny asa mba nataoko teo anatrehanao mbola nanantena foana ezeka hoe mbola misy azon'Andriamanitra atao zany no mahatonga tsika mandresy an'izao tontolo zao ry havana efa itsika zao efa tena hiteny anaty ady fa tsika mbola mieritreritra an'io foana hoe ho avy io maraina vaovao io fa izao tontolo zao endreo hoe zay zany a tsy afaka mivoana am'izay evitanareo le zavady evitanareo le famonina tena manara-penitra zao le famonina tena manara-penitra le ohatry ny capsule le ohatry ny vatapaty moderna be de miditra ao fotsiny rehefa teo ho faty misy le raha matoy zao a izy monaran'izy iny mety tadidinareo voainkany izy maty efa ela izy nefa roa taona mahery izy ny tena hoe zako a rehefa fe fitopolo taona de amony tena fa maninona de nitady toerana mihitsy izy hoe andeho any Suisse no any Suisse moa sa izy any hoe ekena ny famono tena hoe assisteny hoe atrehan'ny dokotera zany feto a Frantsa mbola tsy ekeny zay efa maninona anao no te amony tena rehefa fitopolo taona fa satria ao izy rehefa eo amin'ny fahafitopolo taona manomboka mipotra taona am'izay ny aretina sy ny sisa de kambe iankina aman'olona tsy tiako zany karakarain'olo zany a tsy tiako zany eo de arary daholo iza no niteny anao fa fitopolo taona anao arary fa Eli everinao fa 4 taona i Abraham everinao fa 4 taona fa zao tontolo zao to de resy be to de namony tena ny raha matoy ny maty vo tsy haiko vo 2 semaines na 3 semaines izy zay ny maty iny le famonoteny iny a rehefa tsy te are marary de miditra ao de mamono tena iny le antony amin'ny tena olona mbola matanjaka miditra izy mampiditra ny tenany ao de tsika ary olona efa any amin'ny réanimation efa any amin'le ratsy be mbola iny le ataontsika dao anao vanalim-bavaka dao anao vanalim-bavaka zany no mahatonga an'izao tontolo zao resitsika tsika mbola mino foana hoe tena mbola nompo an'Andriamanitra za zao le niteny anao hoe za zao mba faniriko raha mbola tsy tonga Jesosy de zaho a tena hoe afarako ny zanako za rehefa le antitra be batao a de ataovy misy telefony za am'zany mety efa tsy mahay mikirakira telefonina tsony eto am'teny daito daholy mbola anao asan'Andriamanitra ahoana ny amony tena fa izy anylaza tamiko fa tena 70 taona de tena marary mafy resiko zao tontolo zao ka azoko antoka fa resiko zao tontolo zao ry havana malala resitseo zao tontolo zao amin'ny alalany finoanao fotsiny andresenao am'izao tontolo zao ny olona tao amin'le mpanjaka faharoa io ihany tanao ny tantara ataony misy an'le misy mosary tao Samaria de voatoritsika io ina zavatra antranga misy vehivavy anankiroa noana be ry zareo tsisy sakafo
de andao hoanina ny zanatsika de nanao no hoanina voaloha terapisoneny ana zao tontolo zao mahavita mihinana ny zanany fa naterak'Andriamanitra mahavita miandrandra miandry hoe Andriamanitra hatramin'ny ora farany andrasako ianao. Halleloia. Ilay vehivavy manano tena efa ho alain'ny olona mihitsy ny zanany ho atao andevo fa niditra ny lehilahy naterak'Andriamanitra nisy dilolo tsy netiritra tsony. Halleloia. Ry havana malalo aijery ianao amin'io Hébreu 1:20 de reo ny endriky ny finoana, reo ny olona naterak'Andriamanitra nanam-pinoana. Halleloia. Fa kio ny Hébreu 1:20 ahitanao ny herin'ny finoana, reo olona niavaka tamin'ny finoana. Ny tena hoe finoana andilva finoana naterany Abela ho an'Andriamanitra fanaritra tsara noho ny any Kainy. Sy izay nanambarany fa azo fa marina. Za rehefa mahita ny fiainana ao Madagasikara ao ravana de za tena misaotra an'Andriamanitra tena hoe mafy rangamo malagasy, tena mafy, tena mafy, tena mafy. Tena teneniko anareo za rehefa mijery Facebook any Madagasikara amina namana any Madagasikara de tena manaiky ako mahita hoe efa niaina be aloha izy zao efa tsy de misy mpanao tsony satria efa mafy be mihitsy ny fiainana. Fa mbola mahita olona ohatra hoe isaky ny zoma de misotro whisky de mihinana masikita enomby reo. Raha mahita hoe ny kilao an'ny omby amin'izao any Madagasikara tsy efa 100,000 ny kilao an'ny omby, kilao an'ny enomby. Mahita le efa mividy sy le hoe karamany Madagasikara, mahita ny amafy ny fiainana. Za tena hoe tena mandeha amin'ny finoana amin'ny malagasy. Aty andafy ny ravana vitan'ny olona ny fazapanao an'izao zavatra kotiana daholo hatramin'ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny kely indrindra eo amin'ny fiainanao tikena métro €100 any €100 ny jiro sy ny rano nitombo kely indray zany ny trajet mandeha miasa de nitombo aty indray zany ny carburant kotiana daholo. Mefraisaka mahita an'ireny le olona le mamoaka amin'ny Facebook reny hoe karama misy €500 loyer 600 anina zao de atao de apotra de ny ambiny zany sisa €50 ohatra. Fa tsika any Madagasikara tsy mahavita amin'ny compte ohatr' zany vao manomboka io compte io de tsisy tsony voly raha kotiana fa de andao fotsiny mandra-pahafaty. Velona ihany malagasy. Misy olona nge ravana amin'izao fotoana zao mbola mikarama tsy fantatro. Misy olona nge zao mikarama 500,000 francs misy zany mbola misy zany de 500,000 francs moa zany ahoana iainana amin'izany. Fa ianao mahita malagasy miaina, mahita malagasy mitafy tsara, mahita malagasy manana telefônina hika farany. Za tena mieritreritra fa tsy zao tontolo zao mahavita an'izany. Olona manam-pinoana ny mahavita an'izany. Mafy malagasy. Za tena manaika. Misy namana rehefa le mandeha mody any nitaraina hoe isan'andro izy ravana metsena de mandany ohatrinona moa 1,5 million par jour. De jerena izy ny zavatra netsenana hena de jus de voankazokazo kely de légumes 1,500,000 francs telo hetsy metsena isan'andro. Fa zany tsy vitan'ny zao tontolo zao mandinika an'izany de ahoana reto karamatsika reto roneny de ahoana ny dépense tonga de miakatra ny tension. Za te teny aminao androany resinao zao tontolo zao ao amin'ny aiza moa le tenin'ny vakindrana vavosika teo Jaona voalohany. Hoy le tenin'Andriamanitra zay rehetra naterak'Andriamanitra de maharesy zao tontolo zao
ary fandresena zay ty mandresy zao toy zao de finotsika vehivavy anankiray marary mandritra ny 12 taona mbola manam-panantenana ihany. Mbola manam-panantenana ihany. Ary inona le zavatra ngezabe ny aminy finoana fotsiny hoe za na de voakasiko fotsiny aza ny lambany de sitrana. Iza ny teny anazy an'izany? Iza no niteny fa voakasiko fotsiny ny lamban' Jesosy de sitrany ianao? Dictionnaire iza na boky iza sa inona iza no nampianatra ny ndramatoiny an'izany? Tsisy nampianatra. Fa iny ny fedina mahery be tany aminy le finoany. Hoy Jesosy avy eo mandehana fa ny finoanao no nanasitrananao. Fa zao tontolo zao tsy sananao an'izany. Hoy zao tontolo zao marary aho. De ikasika ny io lehilahy io ve de ahasitrana? Ikasika ny lambany fa maninona ny lambany? Hoy zao tontolo zao. Le vehivavy zao ny tao anatin'ny sainy. Izy ihany namorona an'izay tao a. Hoy izy hoe raha mikasika azy fotsiny aho, mikasika ny lambany fotsiny aho de tena asitrana. De fantatry Jesosy zany. Io le finoana. Io ny netiny nandresy an'izao tontolo zao. Hitanao mahatonga anao tsy maresy mihitsy a ny finoanao mihitsy mbola tsy eo. Ianao a aza zatra mijery ny zavatra am-pelatananao hoe ny anaty a zao ny zavatra. Zao tontolo zao mita Goliata ngeza be, David nateraka Andriamanitra, tsy Goliata ngeza be zany hitany ka. Zinona moa le lahatso ny forozy izy ny zanak'Andriamanitra. Za androany teteny aminao ry avako manaraka. Nendry Saoly a, izao tontolo zao de efa briky vavy efa tsy hitantsony iny. Fa nisy olona naterak'Andriamanitra ny ankizy lahy ny Saoly mbola niteny andao antaina amin'ny mpahita fa mbola mety ho ity. Halleluja. Ny tsika ny amin'ny olona naterak'Andriamanitra olona efa maty mbola netsony Andry Petera ihany. Tsy naneviny olona Dorcas ozy ny olona atsio Petera. Halleluja. Petera vao ositra fa ny finoany retolo reto ny fedina mahery vaika ka tonga avany Petera nanangana sisa. Finoana efa amin'ny Petera. Fa ny finoana koa ny ainga vato amin'ny retolo nisy fedina tonga de niona de nitsangany Dorcas. Halleluja. Riavana tokony andresy an'izao tontolo zao sika. Misy fedinany aminao any anatinao any misy fedina. Fa ny olona tsy ampiasainao le fedina. Fa misy fedina any anatinao any. Ary io fedina io ngeza be io ny ten'Andriamanitra. Io ny ten'Andriamanitra hoe mahery vaika io. Halleluja. Ny fandresena izay ento mandresy zao de finotsika. Ibatanao fandresena. Ibatanao fandresena. Ole zao tontolo zao efa tantariko anareo ty zavatra ty. Nanana fiarako ty zay taloha de vovelomy io tomobile io avy nolokoina. Avoaka anatin'le salle de peinture tsy lety velona. Tsy lety velona. Raha ohatra ka. Raha ohatra ohatra ka. Raha ohatra ohatra ka. Tsy velona. De niteny teo akaiky teo zao tontolo zao. 1,5 million ny pompiny io a. Solona pompe électrique any de velona io. Zay niteny zao tontolo zao. Za tamin'izany efa nanomboka naterak'Andriamanitra hozy aho hoe lolody kely. Halleluja. Alaiko anatin'ny efitranoko ao. Alaiko mpandolianao. Ny fandresena andreseko an'izao tontolo zao. Lasa nody. Toalika. Tiko ny trano. Jehova. Ngavy anao avelomito mobile.
tsy manana 1,5 million Jesosy aza manana anao taimba ho velo ny tomobily tsy nanam-bola fa nisy finoana tato anatiko verina avany amin'izay mécanicien efa miandriko manana pompe amidy izy pompe électrique amidy fa tsy fantany zananana fedina angezabe taty anatiko taty de ny finoana ahoana ny noko fa velo ny tomobily io satria zao efa nandoliako tena tren'Andriamanitra ary fantatro fa nisy Andriamanitra ny eno anahy halleloia fantatro fa nisy Andriamanitra ny eno anahy teo halleloia finoanany de fahatokina amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita inoko sy antenaiko fa velona io tsy mbola hitako zany tomobile entina mavaka de velona fa ho hitako zany halleloia ary zay ny fandresena ty anatitsika niditra ato anaty tomobile oza hoe amin'ny anarany Jesosy velona ty tomobile ty quart de tour velona le tomobile tsisy natorony visy ray tsy nilaina natorony visy ray tsy nilaina na clé ray tsy nilaina fa ny lakleany any namelomana azy fa miaraka amina fiadina mahery vaika de finoana taty anatiko velona le tomobile tsy mahatontsolo le tomobile halleloia zao tontolo zao mety afaka hiteny sy nisy fila kely mbanana kony tsy velona ary zao tontolo zao ma tsy manamaivana an'izay zavatra zay rehefa mety ny zavatra ataonao arina ny finoana de ny le zavatra inge nisy fila kely nananina fotsiny fomban-javatra reny ka fomban-javatra fa tsy vita eo mbola andresentsika n'izao tontolo zao resitsika ho azy zao tontolo zao tena resitsika zao tontolo zao raha ivavakytsika androany misy fangatambavaka efa tonga reo zao raha ivavakytsika androany ny zavatra mahatonga anao io ho sitra ny ahatonga ny valim-bavaka ao io tonga farak'izay anga de zao satria anao manana n'le fedina mahery vaika le fedina mahery vaika afahanao mandresy de ny finoana izany ny finoana hitondram-bavaka tsika am'izao fotoana zao hiaraka amitsika eto mampeo ny hitondram-bavaka de teteny aminao manao hoe tsy ny vavaka mampionina fa ny finoana avy any anatinao ny finoana avy any anatinao hotahin'ny tompany antsika tsirairay avy matoky fa voarainao zay afatra zay matoky fa ny avitanao mivoaka mpandresy alohan'ny zao tontolo zao de tsotra ihany ny fampiasanao ny fedina mahery vaika any anatinao ny fedina mahery vaika any anatinao ry avako de tsy fidina vola ary misy zavatra tsy resinao afa-tsy amin'ny fampiasanao fedina mahery vaika any anatinao ihany anananao io tsika rehetra samy manana an'io zao tontolo zao tsy manana an'io fa isika rehetra manana an'io halleloia de ny anjaranao de ny mampiasa azy fa vao mafaly nomeko anao fa vao mafaly nomeko anao androany resinao zao tontolo zao tena resy eo anatrehanao zao tontolo zao amin'ny alana ny finoana izay ny anatinao ampiakaroana ny finoana zay ny angatahako aminao androany ampiakaro ny finoana de ivoaka fandresy halleluia I've been long
Halleluja. Amin'ny fifanena lehibe ny arabako antsika rehetra amin'ity alina ity tao anatin'ny fandarana fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao dia falindray tafiaraka aminareo amin'izao alina izao ary marary antsika mba hatratra amin'ny farany atao anatin'ny fitondranam-bavaka dia mino koa fa voaray antsika ny lesona mino fa nandray tsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay ary voafehan'izay avokoa ny zavatra rehetra ry havana malala ampiakaro ny finoana fa ny oloko marina hoe ny tenin'Andriamanitra dia velon'ny finoana ary raha ny kristianina ny tsy manam-pinoana dia tahaka ny olona rehetra ihany mino fa nampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany mitondram-bavaka tsika amin'izao fotoana izao ary sorantsika an'Andriamanitra fa ninampisy valim-bavaka teto hatramin'izay dia satria nisy finoana foana tao ambadiky ny valim-bavaka na ny mpangata-bavaka na ny mpitondram-bavaka dia samy nanam-pinoana dia sorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany mivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny mitondrantsika m-bavaka dia vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izay mindraisitsika teotsika amin'izao fotoana izao teneno mihitsy androany hoe Jesosy ampitomboy ny finoko raha nisan'ny olona mbola nisalasala ianao hatramin'izay mety mivavaka ihany ianao fa tsy mety mandresy mihitsy mety mivavaka ihany ianao fa mbola resy ny fiainana resy ny zavatra maro eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana malala teneno androany hoe Jesosy ampitomboy ny finoko mba fahako mandray fandresena avy aminao misaotranao izay Jesosy ny amin'ny teninao izay nitsarainao teto indray androany mankasitraka anao izay Jehovahandriamanitra fa ianao tokoa no nilaza ianao no niteny tamin'ity androany ity ary saorana eny anaranao masina Jesosy ny teny izay nozarainao teto fa mampahery anay ireny mitondra anay ho any anatin'ny fandrosoana ara-panahy Jesosy ny teny izay nozaraina teto androany satria ny finoana tokoa nafahanay mijoro indrindra amin'izao andro mahory izay lalovana izao tontolo izao Andriamanitra izao mihitsy ny fotoana tena hoe ilanay ny fandresena avy aminao ary tsy afaka ny andresany avy izay raha tsy fanam-pinoana Jesosy dia misaotra ny amin'ny teninao androany misy saotra Andriamanitra fa misy olona eto mety sambany na mety voainga izany olo izany nanaraka teto Jesosy ho ateraky ny finoana izany olo izany manomboka androany ary dia hanomboka handray fandresena avy aminao hanomboka hibata fandresena Jesosy amin'ny alalan'izany finoana izay ambolenao any anatiny tamin'ny alalan'izany teny izany Andriamanitra satria ny tenao dia milaza fa ny finoana tokoa dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy ary izany finoana izany androany dia ho ambolenao any anatin'ny fonay tsaray avy izay nanaraka izao fifandarana izao misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao mino sy matoka fa hitondra vokatra indray izany toriteny izany androany betsaka indray ny olona manomboka eto Andriamanitra
anana hery ahafahany mijoro tsy atahotra na inona satria na dia mbola eto amin'ity zao tontolo izao ity aza ny toerana misy anay dia izay manan'Andriamanitra mahery. Misaotra Jesosy afinahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Hiditra amin'ny fitondranam-bavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Tainto pasteur mivady mba mangataka vavaka za zoko mambionina ny amin'ny dianay mivady rampitso makany France mba ho lavorary aneny ity sy mba ho totosoany aminareo koa. Halleluja. Mankasitraka indrindra zoky Jesosy ny amaly fitianareo menakavy hatrany. Etsika mbavaka izany zavatra izany ary dia etsika mbavaka miaraka mihitsy ianareo rehetra izay maniry ho aty dia anareo tsika mitondra mbavaka ao anatin'izany sujet izany dia raha tsika mitondra mbavaka. Jesosy amin'ny vavaka izay ho an'ity ity Jehovah'Andriamanitra izay hialany amin'ny toerana misy azy rapitso izy mivady ary dia andeha aty a France Jesosy ao aty atokantranonay hanatrika ny Pasika. Jehovah'Andriamanitra fantatra efa sitraponao izany ary ataonao tanteraka sy lavorary Jesosy. Tsofokirana nananao mihitsy ny diany ho tahininao eny an-dalana, ho tahinao izy raha miditra, ho tahinao raha mivoaka. Jesosy eny an-dalana dia tsy hisy zavatra azo azy, tsy hisy panina, tsy hisy na inona Jehovah'Andriamanitra fa ny anjelinao dia tompo manodidina azy. Na ny fiara izay hoentiny Andriamanitra, ny lalana izay ho alehany Jehovah'Andriamanitra, tsy hisy accident, tsy hisy panina, tsy hisy ninninina fa tena hoe ho hiaraka aminy ianao, ho ao anatiny, ho eny ivelany, hanodidina ary hitondra azy mihitsy ianao Jehovah'Andriamanitra. Ny tanamaherinao any hitantananao andreo olona rehetra izay ho avy aty Jesosy, ireo izay vao hialany amin'ny toerana misy azy, ianao any Andriamanitra momban'izy ireo tsara avy. Ny anjelinao any Jehovah'Andriamanitra hitombo manodidina an'izy ireo tsara avy. Ary ninona mety tsakatsakana tiany devoly atao anatin'izany voyage rehetrarehetra izany Andriamanitra dia sakananay koa amin'ny anaranao Jesosy. Tsy mahazo manakely, tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy izay manam-paniriana no tonga aty Jesosy. Apetraka aminao ny programa ny tsirairay avy izay mikasa ankinay feno ampelantananao izany. Misaotra Jehovah'Andriamanitra. Apetraka aminao sahady ny Pasikanay izay amin'ny zoma zao Jesosy. Apetraka aminao izany fantatra efa tsy izahay izao mihitsy Andriamanitra no avelanao irery ary matoky izay fa hanatrika anay ianao. Mangetahetanao izahay ary fantatra efa ianao ihany koa efa maniry, ianao ihany koa Jesosy eo amin'izay rehetra mitady anao ianao. Misaotra indrindra Jesosy malala voninahitra dia ho anao rery ihany. Halleluja. Amen. Na Jesosy pasteur Savavy Mampionina voninahitra ho an'Andriamanitra fa dia mba nahalafo entana vitsivitsy androany ka dia mankasitraka izay rehetra mitondra mbavaka ary dia mbola mangataka vavaka ihany amin'izany tsena izany. Mankasitraka indrindra tahin' Jesosy. Halleluja. Mahafinaritra be izany manao tsena izy dia mivarotra dia nalafo izy ary dia mbola hoentsika mbavaka mbola hitoy izany fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Jesosy mitondra mbavaka ny varotra ny tiravanay ity izay amin'izao fotoana izao isaorana ianao fa nanomboka an'izany varotra izany izy dia nentina mbavaka nitsofina rano ary dia ankehitriny efa nalafo izy. Isaorana ianao Andriamanitra, matoky anao izay amin'ny kely, mety mbola kely ny lafo ny Jesosy fa entina isaorana ianaranao izany ary hiderana ianao matoky amin'ny kely izay dia inoko fa ho mpanapaka ny be izao rahabavinay izao. Jehovah'Andriamanitra tsofinay rano amin'ny anaranao izany varotra ataony izany. Vao fanombohany izao Jesosy fa amin'ny anaranao mihitsy no ivavahanay hatsitsahatra hitombo Jesosy ny client anatona azy hividy ny entany. Jehovah'Andriamanitra ny fitahinao dia anodidina azy ary ianao nefa laza fa hitany asan'ny tananay ianao dia misy matoky Andriamanitra fa vao fanombohana fotsiny ihany izao fa ho hitany maso no tsapain'ny tanany Jehovah'Andriamanitra iainany Jesosy ny fitahinao avy any an-danitra no hirotsaka ao anatin'izany varotra ataony izany ary dia ho hitany Jesosy fa Andriamanitra tena mitahy ianao. Misaotra Jesosy malala voninahitra teo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Na indro pasteur mivady ho amin'ny tokantranonareo hatrany aneny fanahy masina. Mbola mangataka vavaka amin'ny tsy mbola fahasalamana tanteraka
ao amin'ny sofina tenda mankasitraka fananareo mivady voninahitra ho anao Andriamanitra misaotra Jesosy. Etsika mbavaka zany ravavitsika zany ao amin'ny lohany ao zany ao amin'ny sofiny dia ao amin'ny tendany misy marary dia etsika mbavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka amin'ity ravavina ity izay marary Jesosy anatin'ny sofiny anatin'ny tendany Jehovahandriamanitra. Entina hitanatrihanao zany Jesosy izay rehetra tsy hain'olombelona hoe ianao dia hainao atao. Jehovahandriamanitra mety efa nanome fanafody ny dokotera Jesosy fa mbola tsisy fanafany. Fa androany Jesosy araka ny toritenanay teo Jehovahandriamanitra dia ny finoana tokoa entinay mivavaka amin'izao fotoana izao ary entinay mitondra mbavaka n'izany ravavina izany. Fa ao aminao misy ny fanasitranana. Ao aminao Jesosy misy hery mahagaga izay tsy takatry ny saina. Afaka manasitrana, tsy mila fanafody, tsy mila opération, tsy mila ninina Jesosy fa ianao mihitsy ny kasika ny ranao. Dia fitaovana mahery vaika entina manasitrana ny aretina rehetra. Ary androany Jesosy ny diakapoka taminao dia angatahako mihitsy Andriamanitra mba azo anjara amin'izany ity ravavina ity ary dia hitondra fanasitranana ho azy anie zany amin'izao alina izao Jesosy. Angatahana mihitsy hitsahatra ny fanaitenana, angatahana mihitsy hitsahatra ny aretina rehetra izay mbola manarana anatin'ny lohany any Jesosy, anatin'ny sofina, anatin'ny tendany any. Jesosy tena angatahana ny ranao hikorina anatin'ny tainany manontolo any, anatin'ny lohany any Jesosy hampitsahatra ny aretina sy ny fanaitenana rehetra amin'izao alina izao ihany. Misaotra Jesosy misy matoka fa miasa ianao anatin'izany vavaka izany. Mankasitraka Jehovahandriamanitra. Halleluja. Amen. Nain Jesosy pastora Zoky Mampina mianakavy mangataka vavaka ho an'ny papako satria dia confirmé an'io fa misy tsy antsinary lalan-drano fony. Enga nefa ho negatif ihany koa ilay analizy ho ataony rampitso fa raha sanatria ho ny pozitiva ho dokotera dia atao scanner izy ary mety afara amin'ny opération. Mangataka vavaka koa ho fa somary ketraka ihany koa amin'ny zava-misy mba hazo hery sy tanjaka fiainana an-danitra. Mankasitraka indrindra dia tahiny tompo isika rehetra. Etsika mbavaka izany iray mpianakaviana izany amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka an'ity iray mpianakaviana ity izay marary Jesosy malalo amin'izao ora sy fotoana izao dia misy goka anatin'ny fony, misy tsentsina ny lalan-drany fony. Jesosy entina hitanatrihanao zany. Raha izay Jesosy tsy mahay ninina amin'izany zahay, tsisy nina fantatray ny momba n'izany Andriamanitra fa ianao no mahay. Ianao Jesosy no mahay. Manasitra ianao Jesosy, tsy miova ianao ary mbola miasa ianao. Androany Andriamanitra mangataka anao izay Jesosy malala amin'izao fotoana izao. Hitanao Andriamanitra ny zanany izay mangatapavaka eto androany. Ao anatin'ny fitaintainana tokoa rehefa misy fahasalamana ohatr'izao ny ray aman-dreny Jesosy malalo. Mangataka aminao azy Jesosy mba ianao mihitsy anie hitondra fanasitranana avy any an-danitra ho azy. Ianao mihitsy anie nikasika azy amin'izao fotoana izao Jesosy. Angatahana mihitsy izany valina analizy izany Jesosy tsy ho pozitif. Angatahana mihitsy Jesosy ny ranao mahery amin'izao fotoana izao tena hikorina Jesosy hikasika ny fony zany iray mpianakaviana izany alalan'izany tsentsina anatin'ny lalan-drà zany Jesosy fanala no ny amin'ity zanany ity dia ho jerenao manokana izany iray mpianakaviana izany ary dia matoky sy mino fa hitondra fanasitranana ho azy ianao jereo ihany koa izy izay mahatsiaro fatao reradreraka sy ketraketraka tompo hampaherezo atanjao. Andriamanitra omeo ny hery avy aminao toandro tompo malalo ianao no manana ny fombanao rehetra fahanao manohana azy rehetra reraka, fahanao mampahery azy rehetra mety ketraka tompo. Petraka operatranao avokoa izany rehetra izany. Hiasa ao anatin'ny fianakaviana mihitsy any ianao. Analan-dravarava ny asany maizina sy ny asany satana sy ny rofo rehetra izay mety manjoy an'izany tokantrano izany. Ianao tsy hitondra faravarana, tsy hitondra varala-pandany, tsy hitondra na inona na inona ao anatin'izany tokantrano izany. Misaotra Jesosy ho voninahitra ny eo anao rery any. Halleluja. Amen. Ain Jesosy pastora mianakavy mangataka vavaka ho an'ny zandriko vavy ao Madagasikara Tamatavy fa efa miandry andro mba ho teraka soamany tsara dia miandry vavy kely hono izy dia mankasitraka anareo mivady hatrany tahiny Jesosy. Eugénie no anaran'ilay olona tsy maninona tolonintsika satria izy ho teraka. Eugénie no anaran'ilay olona hoentsika mbavaka miandry andro amin'izao fotoana izao. Jesosy androany izay dia mitondra mbavaka ny Eugénie izay marary izay miandry andro fa ho teraka Jesosy ny Tamatavy any izy amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra dia angatahanay Jesosy
ho amorainao ny fiterahany. Apetraka eo ampelantananao mihitsy Andriamanitra na ny dokotera hikarakara azy Jesosy na izy izay mitondra an'izany voka izany Jesosy malalo. Apetraka eo an-tananao izy sy ny zazakely tafavoaka soamatsara, tsy misy sambona, tsy misy loza, tsy misy fahasarotan'Andriamanitra fa tena hoe ianao mihitsy miasa mahagagany amin'izany renim-pianakaviana izany. Ny zazakely ho salama tsara Jesosy, ho fifaliana ho an'ny fianakaviana sy ny ankorana ny fahatongavan'izany zaza izany. Jesosy malalo tsy ho fahasahiranana ho an'ny reniny, eny na dia ny mitaizany izany zaza izany rehefa tonga soamatsara aza Jesosy, tena hoe ho zaza feno fahendrena. Apetraka eo aminao izy mianaka kely Jehovandriamanitra, tena hoe ho tahinao an'izany fiterahana izany, fahagagana no ivoahan'izany zaza izany, tsy arary ela akory, tsy eto-jaza ela akory fa dia raha pitso azy dia fa heno vaovao Jesosy fa teraka soamatsara izany olona izany dia misaotra anao sahady izay Jesosy afinaritra ny eo anao irery any. Halleluia, amen. Tahin'ny Tompo ianao rahavavy mangataka hitondra lambavaka mba ho tanteraka ny fikasana na tanteraka ny Pasika miaraka aminareo vady. Halleluia, amen be zany a. Mangataka vavaka mba tena hanana fahadiovampo ato anatiko, sanana fanatretenao amin'ny Jesosy. Mangataka vavaka ihany koa ny zanako mba azo fahasalamana fahafoan'ny endra izy, mankasitraka indrindra rahavavy. Niary fahitana mbavaka ianao hoe entina mbavaka mba ho alamin'Andriamanitra mihitsy ny programanao mba ahafahanao manao Pasika, satria dia tena mangetaheta ianao a. Da apetrakatsika amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Jesosy antona mbavaka ny tena-bavinay ity izay hitanao Jesosy ny etahetany sy ny faniriny fa teo tonga ty atokantrano hanatanteraka an'izany Pasika izany. Misy anefa ny sakatsakana maro samihafa Andriamanitra izay raha maha-olombelona dia totra ny sarotra tokoa no mino. Sarotra Andriamanitra nohatra ny manaiky sy mino an'izany fa nefa Jesosy nitory teninay teo dia izao tontolo izao mihitsy no resinay amin'ny alalan'ny finoana. Ary izany no mahatonga anay mbola mitondra mbavaka Jesosy, satria fantatrefainao dia mahay manao zava-mahagaga izay tsy takatry ny saina amin'ny fandaminana ny programa Jesosy, amin'ny fiainany mihitsy ny asany sy ny zavatra rehetra izay mety manakatsakana azy Andriamanitra. Ianao ny andamina ny fiainany, ianao ny andamina ny asany Jesosy, hijery manokana azy mihitsy ianao, hijery ny etahetany ianao ary dia ianao nanokatra lalana ho azy Andriamanitra ahafahany manatanteraka an'izany Pasika izany Jesosy. Tena entiny ambavaka mihitsy Andriamanitra anao fahagagana ianao amin'ny fotoana io, ary dia zavatra hitranga tsy nieritreretiny, tsy nieritreretinay fa ianao no ametraka an'izany ahafahany tonga fotsiny Jesosy anao an'izany Pasika izay anaty atokantrano. Entiny ambavaka ihany koa ny zanany izay voanindra amin'izao fotoana izao Jesosy malala marary. Tompo mangataka ny tana maherinao izay hikasika an'izany zaza izany, tsy hitondra aretina ho aminy ane izany nindra izany Jesosy, tsy hitondra fanaviana, tsy hitondra tazo, tsy hitondra aretina hafa ninina Jesosy. Angatahana mihitsy ny ranao hikorina hanasitrana an'izany zaza marary izany Jesosy amin'izao fotoana izao ihany Andriamanitra, ary dia tsy hijanony eleo aminy izany nindra izany Jesosy, izany mibotsimbotsina izany Jesosy, tsy hijanony eleo amin'ny vatany izany fa angatahana ny ranao tena hanadio, hanafaingana ny fanasitrana anazy. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra ny teo anao rery any. Halleluia, amen. Tahin'ny Tompo pasitera mivady mangataka vavaka mba hitombo fahasoavana hatrany ny ankonako, ary nangata vavaka ihany koa ho ahy sy ny ankonako mba hitombo finoana mankasitraka pasitera mivady. Halleluia, efa mitombo fahasoavana mihitsy ary ny ankonanareo a. Halleluia, fahentsika mbavaka mba hitombo hatrany, dia hitombo amin'ny finoana, dia hitombo amin'ny fahasoavana. Halleluia, mahafinaritra izany. Jesosy mitondra mbavaka ny tiankonana ity izay maniry, ary dia tena mangetaheta tokoa mba hitombo Jesosy malalo. Mangataka aminao Andriamanitra, ho alavirinao azy ene, ho alavirinao aminy Jesosy ny fangatsiahana, ho alavirinao aminy Jesosy ny fiverenan-dalana Andriamanitra, ho alavirinao aminy Jesosy ny fakapanatena. Angatahako aminao mihitsy mba ho reseny manomboka any amin'ny fakapanady Andriamanitra, ary dia tsy ahazo azy Jesosy ny fanangoleny, ny devoly karazana fanangolena rehetra mba ahafahany mandroso, ahafahany mino, ahafahany matoky, ahafahany mitombo amin'ny fahasoavana, satria izany ny faniriny, izany no etahetany Jesosy malalo dia mino fa
ho tanterahanao amin'ity ankonana ity zany. Izy menakavy kely mihitsy Andriamanitra ampitomboy ao aminao ho ankonana manompo anao. Izy menakavy kely ankonana matahotra anao, ankonana tena hoe feno anao, feno ny fanatrianao Jesosy ny amin'ny fiainany manontolo. Dia misaotra indrindra voninahitra ny eo anao Jesosy. Halleluja. Amen. Miarahaba pastora mivady tahiny tompo anareo. Mangatavavaka mba ho voaraiso aman-tsara amin'ny asa vaovao ka tsy hisakanatsakana amin'ny fidirana amin'ny asa vaovao io. Tahiny tomposika rehetra mankasitraka pastera mivady. Fahaentina mavaka ianao ho voaraiso aman-tsara. Jesosy mitondra mavaka ny tiravavinay ity izay manao demande na asa izy amin'izao fotoan'izao Jesosy entina eto anatrihanao Andriamanitra. Tena mangataka aminao Jesosy ho avotsitra ho aminy izany asa izany Jesosy. Tena tsofinay rano amin'ny anaranao Jesosy malala. Omenao azy zany. Zany Jesosy ny faniriny ary asa ahafahany manompo anao Andriamanitra. Ahafahanao mitany fiainany, ahafahan'ny fiainany mandeha tsara ihany koa. Andohavany ny sarotrany sy ny zavatra rehetra Jesosy. Tangatahako eto anatrihanao Andriamanitra. Omenao azy an'izany asa zany Jesosy malala. Na firy mety mangataka an'izany asa zany, na firy ny dossier mety tonga eo anoloany zany olona mpampiasa zany Andriamanitra. Tangatahako mihitsy ary tsofokorana amin'ny anaranao ny dossier sy ny fangatahany ity zanakao ity Andriamanitra. Tena hoe hosoranao manokana mihitsy ary dia hita fitisahady eo anatrihan'izany patron zany, eo anatrihan'izany tompona orinasa zany izy Andriamanitra. Ary dia ho raikitra soamantsara an'izany. Tsy hisy mihitsy ny sakatsakana, tsy hisy ny fandavana Jesosy. Fa tena hoe ny voninahitra ao no atafinao azy ary ianao no amangy sady ny olona rehetra izay andalovana izany fangatahana azy zany. Jesosy mino sy matoka fa omenao azy ane izay irin'ny fony. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Voninahitra teo aminao reny any. Halleluja. Amen. Tahiny tompo pastora mianakavy mangataka vavaka ho an'ny rahavavy ho an'ny Madagasikara fa marary vazana efa 3 herinandro fa tsy sitrana. Halleluja. Amen. Ary ianao zao manahoana rahavavy, ianao le mandefa message io azafady ozy izy ianao le mandefa message io mba tiako antanina kely eto dia mba afaka mamaly aty amin'ny ampeno hoe nanahoana zay ianao satria elahelitsika tsy niresaka. Dia mba te hananareo tory kely fotsiny raha azo atao azafady. Fa hivavaka ho an'ny rahavavinao tsika izay marary any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mavaka ny rahavavy ny tiravavinay ity izay marary nify Jesosy any Madagasikara ary dia efa 3 herinandro tsy mety sitrana. Jesosy malala fa amin'ity androany ity kosa amin'izao fotoana izao dia tononoko ny fanasitrananao azy. Ninona mety antony mahatonga izany arety nify zany Jesosy malala. Na misy goka zany na maninona zany fa androany Andriamanitra ny ranao dia angatahany tena hoe ikotriny anatin'ny vazany any Andriamanitra. Ary dia tondra fanasitrananao azy zao vavaka zao amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata angatahako hitsahatra zany aretina sy fanaitainany zany amin'izao fotoana izao Jesosy mangataka aminao fa matoa entina mbavaka eto zany zavatra zany satria zavatra efa tena tadiavana fanafody, tadiavana fanafana fa tsy nahita. Fa eto aminao misy fanafody, eto aminao misy fanasitranana, eto aminao Jesosy misy hery ary afaka manasitrana ny tsirairay aby ny isam-batan'olona izay tonga manatona anao androany. Androany Jesosy tena angatahako mihitsy ho sitranonao zany nify marary zany Andriamanitra. Amin'ity alay ity any dia atsiaro hitsahatra zany ny arety nify zany amin'ny anaranao Jesosy, hitsahatra amin'ny anaranao zany Jesosy. Ny anara-mahery Jesosy tompony sabata no angatahako azany amin'izao alina izao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Vetivety fotsiny ary Zaintsika aloha amin'ny invitation par message sao dia misy. Tsy misy eny ary. Zay ny fangataham-bavakantsika androany dia tapitra eto ny fangataham-bavakantsika. Sorantsika n'Andriamanitra. Nafahantsika ny fampitondram-bavaka teto androany. Sorantsika Jesosy aminao fa samy andray valom-bavaka daholo tsika rehetrarehetra tsy akanavaka. Izay nangata vavaka teto tamin'ity androany ity. Amalalantsika ny fotoana ary dia hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ho faranantsika ny fiarahantsika
eto ivavakaritsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay amin'ny fotoana izay nafana niaraka teto indray androany. Misaotra anao Jesosy malala amin'ny zavatra rehetra izay nifampizaranay taminao, fa dia tena hoe mifampizara aminay tokoa ianao Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misaotra tamin'ny fanatrehanao ny fotoana rehetra tao anatin'ny hira fiderana ny toriteny. Misaotra Jesosy tamin'ny alalan'ny vavaka ihany koa izay nasanatra teto androany. Misaotra fa ratsy teto ianao, tsisy nina vitanay teto androany. Makasitraka anao Jehovahandriamanitra ny amin'ireto rahavavy sy ranadahy izay tonga eto ary mbola maharitra eto hatramin'izao. Manaraka izao fandaharana izao Jesosy, tsy ny fandaharana narahan'izy ireo fa ianao. Ianao izay tompon'ny fandaharana, ianao izay tenenin'izao fandaharana izao no arahan'izy ireo isan'andro ary isaorana ny anaranao Andriamanitra ny etaetan'izy ireo mahatonga azy ireo mbola tonga eto miharitra hatramin'izao alina izao Jesosy. Fantatra tsy mba misy ataonao tsinotsinona izany. Ary isaky ny fotoana izao Andriamanitra dia mitondra mbavaka an'izy ireo foana Jesosy, tsirairay avy isam-batan'olona isan-tokantrano, hatrany amin'ny zanany, hatrany amin'ny ankohonany Andriamanitra dia misy fiantraikany ihany izao fiaretan'izy ireo tory mivavaka eto izao Andriamanitra. Ataovy mahakasika ny fiainany Jesosy ny fanompony anao, ny fiaran-tontolo sy ny fivavahana Jesosy, sady tsy idiranay amin'ny fakapana zany no hitahiana ny fiainany tsirairay avy Andriamanitra, hanananay toky tsy atahoranay ny fiainanay rehetra ho avy. Jesosy malalo, apetraka aminao ny fiainan'izy ireo tsirairay avy izay tonga teto indray androany. Ianao Andriamanitra fa tsy ahafoina saraka an'izy ireo ianao. Izay rehetra ataon'izy ireo Andriamanitra eo ambany fiahinao avokoa Jehovahandriamanitra. Tsy misy ho adinoninao izy ireo na dia ray aza Jesosy. Ho voatoninao an-danitra avokoa ny anaran'izy ireo tsirairay avy Jesosy, ary indrika hijery azy ireo ianao dia hanisoa azy ireo, handena azy ireo, handrotsaka amin'izy ireo ny fahasoavanao mananamby ampy tsy manapataperana Jesosy malala amin'izy ireo sy ny ankohonan'izy ireo tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo. Ankehitriny ihany koa mivavaka ho an'ny firenena malagasy izay tafalatsaka tanteraka tokoa anatin'ny fanitrana lalina Jesosy. Tsy misy afa-tsy fitarainana, tsy misy afa-tsy vidim-piainana sarotra, tsy misy afa-tsy olona mitaraina sy mitomany sy manary zanaka sy mifamono sy mifangalatra Jesosy. Izany foana no hitanay Andriamanitra amin'ny vaovaony amin'ny firenena ihany isan'andro isan'andro. Indraindray Jesosy ny fonay tena malahelo mahita an'izany nefa ihany koa. Misaotra anao izay satria mbola misy koa ny malagasy maro izay mbola mitsiky, mbola mifaly ao anatin'izao fiainana efa sarotra izao. Misaotra anao izay fa ny fianakaviana ihany koa mbola tahianao, ireo fianakaviana ihany ireo mbola tahianao Jesosy, mbola tsitsy amin'izy ireo tsy manana sakafo hohanina, mbola manana trano elofana Jesosy malala, mbola manana ny zavatra izay ilay isaorana ianao izany, voninahitra ny eo anao. Ankehitriny Jesosy dia mitondra mbavaka ny firenenay izay tena hoe ianao mahita fa potika, ianao mahita Jesosy fa manomboka any amin'ny loto ange Jesosy, feno fako, feno fahalotona, feno fahotana, feno fanompotsamo, feno fitsangajangana, feno faharatsiana izany firenena izany. Ary toa isan'andro dia mahita foana hoe miaratsy fa Jesosy mangataka aminao izay mbola navitra, mangataka anao izay mbola iantso, mbola tsy tsatra iantso amin'ny feo mahery ny mponina ao anatin'izany firenena izany ianao Jesosy. Ny malagasy Jesosy malalo, angatahana ny feonao mba hiamafy ary dia horenin'ny malagasy Jehovahandriamanitra fa mila mitodika aminao izy ireo mba ho sambatra tokoa izay manananao ho Andriamanitra Jesosy, ho sambatra tokoa ary dia mba ho tanteraka aminay ny teny filamatra ny any anatin'ny iram-pirenenay hoe dia ho sambatra tokoa zahay ary tokana ihany ny ahafahanay manana an'izany fahasambarana izany dia ianao Andriamanitra eo anatin'izany firenena izany, hampanjaka ny fahamarinana, ny fahamasinana, hampanjaka Jesosy malala ny fitiavana anao, andeha amin'ny sitraponao Andriamanitra, fivavahana marina Jesosy, tsy fivavahana saritsary-pivavahana na fombafomba fa tena fivavahana amin'ny fanetretena sy ny fanomponanao. Misaotra Jesosy malala mihitsy sy matoka fa raha mbola tsy tonga ianao dia mbola miala nenina ho an'ny malagasy foana mandra-piavinao Jesosy. Mino fa mandra-piavinao dia ho betsaka ny malagasy hitsenanao eny aminao any lanitra Jesosy malala, hitodika aminao hibebaka ary dia hiala amin'ny ratsy faninaony. Misaotra Jehovahandriamanitra, voninahitra ny eo anao rery ihany tamin'izay rehetra vita teto, napetraka aminao ihany koa ny toy ny fotoana rehetra izay mbola irahana eto, na ny rapitso, na ny rafakapitso, na ny amin'ny Pasika,
ny fotoana rehetra Jesosy akinay fianao pelatananao zany voninahitra ny eo anao rery any misaotra indrindra Jesosy Kristy tompo fa tsara sady mpanao ny tsara ianao. Halleluja. Amen. Eny ary tapitray ny fotoanantsika tamin'ity androany ity ny rapitso indray tsika miaraka eto anatin'ny fandarana vavaka fiamenana mankasitraka antsika rehetra nahatra teto hatramin'ny farany misaotra antsika rehetra ihany koa niaran'ny ombom-bavaka teto androany misy matoka fa naherintsika tao anatin'izay fotoana izay dia samy hitahin'Andriamanitra daholo antsika rehetra rehetra. Halleluja. Amen.